mafana tahaka izao manaraka izao ny fandaharam-potoanantsika etona toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoanantsika eto amin'ny toerana ity izy ny fandraisam-pitenenana fohy ataon'ny sekretera général ministera ny serasera sy ny kolontsaina Andriamatoa Fetsa Rakotondrasoava. Aorian'izay dia handray fitenenana ny ministra teo aloha Ramatoa Mara Volamiranty Dona. Izy ny fanaovan-tsonia ny famondram-pitantanana sy ny fanolorana ny antotan-kevitra ary aorian'izay dia handray ny anjara fitenenana ny ministra vaovao Andriamatoa Gasikara Fenso. Tompona sy tompovavy izao dia hitsavetsany amin'ny fandaharam-potoana isika. Komanaiky aloha fanajana Andriamatoa sekretera général ministera ny serasera sy ny kolontsaina handray ny anjara fitenenana arezany. Andriamatoa sy Ramatoa Ministra, Andriamatoa sy Mambaoka ny Madagasikara, tompo-kilasy tompovavy ianareo tale général sy tale eto anivo ministera ny serasera sy ny kolontsaina, ianareo namana mpanao gazety, ianareo mpiara-miasa eto anivo ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Tsy ho lavateny aho fa afatra fohy no entiko amin'izao marain'izao. Voalohany dia ny fiarahabananao Andriamatoa Ministra ny amin'ny andraikitra izay nakinina aminao dia ny tantana ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Miarabanao ny anaran'ny fianakaviam-be ministera ny serasera sy ny kolontsaina miraly anao tonga soa eto anivon'izany ministera izany izahay Andriamatoa Ministra. Ny ekipan'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny mpiara-miasa rehetra dia ireo izy ireo ampahany misy ny avy any amin'ny faritra izay tonga manokana eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao dia mandray anao ampifitiavana sy ampifaliana. Mirary anao ihany koa izahay ahefa be amin'izay andraikitra nakinina aminao ho an'ny tanindrazana izay. Manarak'izay dia mitodika aminao izay Ramatoa Ministra ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha mitondra ny teny fankasitrahana amin'ny anaran'ny mpiara-miasa rehetra eto anivo ministera ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny mpiara-miasa tao anatin'izay herintaona sy volana vitsivitsy izay izay niarahantsika teto misaotra ny amin'ny aitarika izay nahafahana nanateraka ireo asa nakina tamintsika tao anatin'izay volana vitsivitsy izay. Dia mirary soa anao ihany koa amin'ny andraikitra manaraka izay hosahinao amin'ny firenena, mirary anao vita be amin'izay andraikitra sahinao izay dia mirary soa anao sy ny fianakavianao ihany koa. Izay no anjara fitenenako fa dia makasitraka antsika rehetra tonga soa, tonga manolotrona an'izao lanona mpamindra mpitantanana sy fahefana eto anivo ministera ny serasera sy ny kolontsaina izao. Misaotra tompo-kilamaka dela tompo-fa. Itona amin'izay anjara fitenenana izay. Izao dia manaiky anao fanajana Ramatoa Ministra teo aloha itona ny anjara fitenenana manaraka. Voalohany dia miarahaba atsika rehetra. Isorako Andriamanitra satria dia nahazo ny andro atsika tafahoana eto amin'ity toerana ity. Andriamatoa Ministra ny serasera sy ny kolontsaina, Andriamatoa solom-bava-bahoaka, eo ihany koa ireo mpitarika politika maro izay tonga eto, eo ireo ray aman-dreny, misy ray aman-dreny ara-drazana eto, misy ray aman-dreny anivon'ny fiangonana, ny staff rehetra, Andriamatoa sekretera généraly, eo ihany koa ireo tale généraly sy ny tale rehetra eto anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Miarahabantsika moa efa vita izy teo. Ny fisaorana an'Andriamanitra ihany koa dia efa vita izy teo. Misy moa ny sotoavina malagasy izay ity ministera ity departementa ity misy natao ampiroboroban'izay maha-malagasy izay Andriamatoa Ministra dia mamela ianao eny fa ny tantara tsy azo fafana. Ny soratra ny toetra mamela aya misaotra satria moa hitanareo fa ity ministra vaovao ity dia pika bary izy io. Izany hoe raha ohatra ka ilesaka eo anoloany dia somary miarotrarotra ihany satria olona tompony loatra izy. Ka ny teniko angamba dia tsotra hoe mamela kosa ny sotoavina malagasy
dia mankasitraka ny olona nanendy. Dia eto ny tenako dia mankasitraka mankatelina ny olona nanendy ahy tonga teto amin'ity ary nanome anahy ny fitokisana. Manarak'izay dia Andriamatoa Minisitra, raha naheno aho hoe ianao no ministry ny serasera sy ny kolotsaina dia ravoravo. Tsy misy mihitsy fiatsaram-belantsika satria ny antony zavatra roa no mampitambatra anay menada, samy solombavam-bahoaka izahay olom-bofidy, ary ihany koa samy misehatra atao anatin'izany asa fanaovan-gazety izany. Ary ny tena lazaiko anareo fa nakaiky ny numéro anay menada io tao amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka, izy numéro 44, zany numéro 45. Makasitraka! Anao ngamba mba te afatsika satria raha ny androany dia miavaka satria olom-bofidy ny misolo olom-bofidy. Olony sehatry ny asa fanaovan-gazety misolo olony ny asa fanaovan-gazety. Fa ny tsy mampitovy anay menada, izy jeune, za somary efa tsy jeune zy, fa zay mihitsy. Ka zay angamba ny mahasamihafa kely anay. Dia toizam-piano ilay kabarin'ilay tsy mahay dia ny hoe misaotra. Mamela Andriamatoa Minisitra, misaotra ny mpiara-miasa rehetra, teto anivon'ity ministera ity, miara-misalahy, tanaty kitsokoa, ary niezaka izahay nanao an'izany atao hoe firaisan-posy tao anatin'ny fifankatiavana. Raha ny fotoana laniko tato anatin'ity ministera ity dia 5 taona. Ary nampanao gazety anahy dia nanomboka tamin'ny 2004 fa izahay moa tsy le ohatra nareo sy Andriamatoa solombavam-bahoaka ny miteny isan'andro fa tany anatin'ny soratsoratra kely tany no nisehatra ka tsy dia hita loatra dia indraindray aza ny olona manontany tena mpanao gazety fe eny to mpanao gazety. Ary mbola androany tsy nanao gazety tamina ministra anazy sy ny fotoana rehetra fa afaka mivelona ian'ilay tamimbarantsika itsika. Eto dia efa vita moa ny fampiresahana tamintsika menada, ny tokony ekonao Andriamatoa Minisitra dia ny hoe mareova malasana vonona foana ilay sotonao amin'izay kely ahafahako manampy anao. Satria dia efa ela ny arahana miasa ary mbola vonona hatrany amin'ny fiara-miasa. Fa ny tenin'ny mpiara-miasa rehetra ny tokonay satria za hitanao io dia alohan'ny mahasolom-bavam-bahoaka dia manana le chiffre enina ato, zany hoe le matricule mampiasa ny ministera dia nitaky moantsika Andriamatoa Minisitra ny fivana sy ny fanovana. Iarako manana amin'ny mpiara-miasa rehetra izany satria dia mpiara-miasa tao ministera ny tena. Dia enganie aleo alasany ianao, avita soa miandraikitra iantsoroanao ary manome toky fa raha mbola misy azo atao dia mitondra ny anjara-biriky. Ary miandrana ihany koa monsieur le ministre hoe fanovana sy fiovana ve enganenao tonga aty aminay mpiara-miasa rehetra ihany koa izay fanovana sy fiovana hipaka isaky ny tokantranonay tsirairay avy ary mba hipaka ihany koa amin'ny asa rehetra hotanterahana. Makasitraka kosa amin'izany. Faranako ny teriko fa dia tsy mbola nisy taona nanaovana famindrana andraikitra ka feno ohatran'izao ny trano satria zay lava zay ny foy fa dia misaotra atsika rehetra nanome voninahitra izao fotoana izao ary mirary koa raha mirary ny soa sy ny tsara soava tsara Andriamatoa Minisitra. Misaotra tompona makasitraka tompona. Makasitraka ny Andriamatoa Minisitra isika amin'izay lahateny izay rambony mitapaka fofaentsana entsana famaky. Ary sofera. Ara amarany fa kely toy ny losona mitovosokela kely fa misakiny akato. Izao dia irosona ny fanaovan-tsonia sy ny fifanolorana ny antoka-kevitra tokoa. Iroso amin'izay lamorona izay isika. Morosony sakrosony korosony
ministre izay moa zany no famonjana fanaovan-tsony anareo tontataratasy ireo akoatr'izay misy arem-bakoka anankiray anaty boaty kely hitantsika eo ambola tabatra eo zany amin'izao marain'izao arem-bakoka tany amin'ny faritra Sainte Marie izay notehirizina sy nokajiana teto anivy ministère an-tserasera sy ny kolontsaina ny fampiresana ny ministra mianadaty eo izy io dia ampidirina sy anaovana famonjana ofisialy ihany koa eto amasotsika rehetra izay mpanotrina amin'ny zao marain'izao dia izay zany ny fanaovan-tsony manaraka izay atao izy mianadahy eto amin'ity marain'ity dia ho atolotra ramatoa ministra Maravolana Mirady Dona am-pomba ofisialy amin'Andriamatoa ministra Gasikara Fentso zany io arem-bakoka izay nokajiana sy notehirizina teto anivy ministère an-tserasera sy ny kolontsaina io. Zoatra asiko fanazavana kely angamba izy ity isika moa zany manana arem-bakoka na ny atao hoe patrimoine subaquatique. Io patrimoine subaquatique io zany dia misy fikarohana atao ary efa tao anatin'ny fotoana maromaro misy izay fikarohana izay any anaty ranomasina. Ity ho atolotra anao teo Andriamatoa ministra dia ireo vokatry ny fikarohana nataon'ireo mpandalina sy nireo mpikaroka tamin'izany amin'izany izay niarahana tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny vahiny frantsay sy ny autorité locale any Sainte Marie. Dia isika ministera misahana ny kolontsaina no mitazona izay arem-bakoka izay dia ho ameko anao satria dia aisan'ireo arem-bakoka izy ity. Miavaka kely izy ity satria vokatry ny fikarohana natao ary nandalo ny dingana rehetra ary amin'ny fomba mangarahara tanteraka no anolorana azy. Dia ny mampiavaka azy ity dia pièce de monnaie en or izy ity. Dia somaty tsy milaza avy eo hoe laza mivadika vy le izy. Tsy mivadika vy izy ity fa ho atolotra amin'ny fomba ofisialy izy ity izay natolotry ny autorité locale ny Sainte Maria izay nitazomina teto amin'ny ministère amin'ny maharem-bakoka azy. Izy ity zany dia azo apetraka amina musée izay hitantsika fa mety kanefa ny fangatahan'ny vahoaka ny Sainte Maria dia any amin'ny musée ny Reine Betty any Sainte Marie no tokony ametrahana azy. Ka dia remetiavako amin'ny fomba ofisialy aminao izy ity Andriamatoa ministra ary amin'ny fomba mangarahara tanteraka ary efa hita reo izy ireo tompo 400 ny isany ary efa vita tsy fitsiriana tamin'Andriamatoa ministra izay mandray ny toerana. Ka dia atolotra anao Andriamatoa ministra ny arem-bakoka 400 volamena pièce de monnaie avy amin'ny fikarohana natao tany amin'ny Sainte Marie. Sotra tompoko.
fisaka gazety tanina mba ikisaka kely eny atoko satria efa vita izay tianarivo zay dia efa tsindrin-taona isika rehetra aheno ny feon'ny ministra vaovao Andriamatoa Gasikara Feloso koa manaiky anao mpanatsana andraika tsara fitenena tokoa. Makasito ke painao murah. Painao uyu. Eny Andriamatoa somavokany Madagasikara Ramatoa ministra izay navitany andraikitra isika mpiara-miasa rehetra tonivo ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina isika mpisehatra rehetra na ny tontolon'ny serasera na samanao gazety ny tontolon'ny kolotsaina izay tafiditra rehetra ao anatin'izany rehetra zany tompoko lahy sy tompoko vavy miarabantsika rehetra tompoko isoratsika Andriamanitra ny amin'ny fahatanterana zao famindra nandraikitra sy famindra fitantanana zao satria mba hoaraka endrika ara-demokratika tokoa ny ahafahantsika manoe an'izany andraikitra izany. Ny voalohany teny dia isoratsika Andriamanitra amin'ny fanomezana hery tanjaka ahafahantsika mantanteraka an'izany andraikitra izany. Isorako manokana Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara izay Colonel Michael Nandriamirina sy izy efatra amby rahalahy izay mpiara-miasa aminy ao anatin'ny conseiller ary Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernementa izay nametraka fitokisana tamin'ny tenanay ao amin'ity départementa ity hitondra ny atao hoe fanovana. Tadidio fa nisy tolom-bahoaka teto ary vahoaka no miaraka mitaky fiovana. Arak'izany zany ny atongavana eto dia maniry fa tsy manery hitondra fiovana sy fanovana isika. Ka ny voalohany dia ho lesona ho atsika izay velona fa tsy mety teo aloha ka natonga ny vahoaka mitaky fanovana. Faharoa tsy amerina ny fahadisoana izay efa nataony teo aloha isika fa ametraka kosa fa ny vahoaka ny patron atsika. Raha ny politika ny fanjakana izay napetraky ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia tafiditra ao anatiny atao hoe politika ny fisisiana isika. Fa ao ihany koa ny politika ny fanavaozana dia ny fitondrana vokatra farak'izay aingana. Kapitodika amintsika rehetra mpiara-miasa ary tena na eto Antananarivo isika Maheran'Nosy mila manana sy mahita fiovana ny voaka malagasy ao anatin'ny roa volana. Dikan'izay tsy andro ny kabary intsony zao marina fa mpikabary ny tenako fa ny anay mo ny kabary dia asa ihany koa fa andro antsika dia fotoana ny asa izao. Kapitodika amintsika mpiara-miasa rehetra ny tenako dia ijoro ho mpampiavana antsika na ty amin'ny tontolon'ny serasera na ty amin'ny tontolon'ny tokolasy. Be ianareo no miaiasy manontany amin'ny hoe raha miditra io dia ahoana zay ary mitodika manokana marina fa ny tontolon'ny serasera ny tena nahalalànareo fa ao anatin'ny tontolon'ny kolotsaina ihany koa sary marina namana mpikavary zay tongetra marina namana zay ao anatin'ny tontolon'ny événementiel satria ao anatin'izany ihany koa ny tenako amin'ny asa zany ivelan'ny asa mpanao gazety izany hoe na ny andamy ankila dia tena ao anatiny ka izay no itodihako amintsika rehetrarehetra ijoro mpampiavantsika ary hiezaka amao anatin'ny foiaingana na ny olana zay nisy teo anivon'ny kolotsaina na ny olana zay nisy teo anivon'ny serasera. Isorako manokana Ramatoa ministra zay navita andraikitra napita ndreo asa rehetra izay vita sy asa rehetra mbola miandry anatina vanim-potoana tetezamita isika mila fanovana dia tena fotoana ny asa ka dia mankasitraka anao manokana tamin'ny vitanao maro ny nambarany teo na izay menadary dia
mifanakaiky ny sezanao ny antenimiram-pirenena dia hijorotsika ao anatin'izay mba asan'ny vahoaka no ataotsika ny hevitra sy ny firena politika moa iny samy manany azy fa ny tena tamosika dia isiakony enintsika rehetra makasako manokana ianareo zoko be rehetra zay ao anatin'ity tontolo ity zay toloko manokana aloha fa izy reno sombavavoaka tonga eto matosy no mahoaka ny Madagasikara voafity tao district Ambatondrazaka fity Agrazarapera nisany zoky zay nanampy tao anatin'ny rehetrarehetra ary mbola nanampy ny sika zoky rehetra eto aniva tontolo ny asa fanaovan-gazety fa tsy adino ianareo zoky raha aman'ireny anatin'ny tontolon'ny kolotsaina ao ny artiste ao isika eo anivo ny fomba sy tantara malagasy isika mpigabany amin'ny aisoratra ilabolana-mbava isika rehetrarehetra dia ozy hoe tsy vitako zao samyrery fa vitako zao sy anao isika miaraka no afaka hitondra ny fanovana ho an'ity ministeratsika ity makasiraka tokoa hitondra izay anjara fitenenana izay ihany koa no azo lazaina fa mamarana ny lanonana zay tanterahantsika eto karaky ny fanazavana teny voalohany no fandalinana dia isika rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra sy ny mpianakavibe ny ministera serasera sy ny kolotsaina dia izy no atokotany satria tafa amintsika rehetra ao andriamatompo ministra Gaspard Petso miaraka mivoaka milamba isika tompo. Zay ary za hitanareo tsy mpiasa amin'ny ministerato fa hitanareo fotsiny fanamezana zavatra any amin'ny industrie sy ny commerce ny saraka ndray makasitrana makaterina tokoa losina Malagasy TV